Faly miarahaba ny vahoaka malagasy Sakanavaka, Sovako Volo zay manaraka ny pedy naneto eto toerana eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina. Nalazalaza tao anatin'ny Facebook ny resaka fitibana ny firaisankina terako bara satria andaniny misy ilay filazana hoe tsy possible ny bara hanana diplôme international. Ankilany misy ny fandroahana ankolaka ireo olombelona malagasy bara zay mipetraka aty amin'ny commune Bematazana zay efa namboly efa niompy nandritra ny 50 taona 70 taona ka tonga taty toerana zahay nanadihady nakafeo nakany marina satria zahay de olona nianatra de tsy miteny zavatra diso tsy maintsy miteny zavatra misy proof ka alefa aminareo vahoaka malagasy namana havana mindalana eo ny sary sy feo mahakasika ny zavatra tena iainan'le olona agny sady atao hoe zahay indray no mandainga zahay indray no hitarika fampediana foko sy ny sisa fa de tena misy le izy. Faharoa manarakaraka an'izay mbola mitohy le ataon'le namana Sokobe Ray Aman-dreny le vepanina ao amin'ny radio sy ny télé sy ny pejiny mbola manitsikitsika anay de manitsikitsika n'le hoe diplôme sandoka zahay ho iaho tsy hiaro olona diso fa matoko zay miteny hoe tsy sandoka le izy de manana proof zay hoe tsy sandoka le diplôme ka nisy fotoana le zalahy io zany le vepanina moa sady mpanao gazety izy nanizingizina miteny fa tsy miteny zavatra diso koa fa tsy maintsy miteny zavatra misy proof. Hany mahagaga tamin'izany andro zany de niteny izy hoe misy proof ananany proof zay zavatra voakany de tsy namelany ny anaran'olona anankiray izay antsoina hoe Daya tao amin'ny fandaharany satria izy misevante zany hoe ananany proof daholo ny zavatra teneniny. De am'izao fotoana zao izy tsy miteny tsony ny mahakasika n'ilay afera Daya zay niteneniny tao foana sy ananany proof mitoka mitendany hoe mpanondrana volamena any ivelany. Za tsy te hampiady olona fa hanome référence atsika vahoaka malagasy fotsiny hoe fiable ve le vaovao men'le zalahy io satria izy taloha mpanao gazety tsotra de lasa député de lasa vice-président ny Assemblée nationale de tam'izany fotoana zany izy député talohan'ny faharodanan'ny fitondrany Andry Rajoelina de nanitikitika ny anaran'olona hoe Daya reto daholo ny proof reto nandehanany tany andafy sy ny sisa ananany preuve sy ny sisa fa maninona izy am'izao mangina dikan'izay zany mety preuve montena hantotoana an'le Daya ka izy zany nataony de sahala am'izay koa ny mahazo an'ity DG ny APMF ty satria hitrikitriny izy io de ny orinany koa izy mety tsy hiteny tsony ka de zay no mba zavatra tiako hatsipy amin'ny vahoaka malagasy fa de mifankatiavatsika aza mety apirisihin'olona. Misy mpanao gazety moa zany apirisihiny io mpanao gazety io zany niaro azy tam'izany andro zany tamin'ny fitondrana HVM satria de nisamborina de nigadraina niarany tolona zahay de am'izao fotoana zao ndray io mpanao gazety io no apirisihina niataky aho fa za tsy matahotra ny atakinareo fa raha mbola velonaina zahay de arovanay ny rariny sy ny hitsiny. Io tsy resaka foko fa resaka maha olombelona zay ny zon'olombelona fa tsy zona foko, droit de l'homme fa tsy droit d'ethnie zay ny joroana io ka de hitatsika eo nitohiny raha mbola hiteny izy de tsy maintsy manana droit de réponse ny olona rehefa tsy hiteny tsony izy de samy mangina fa ny fiezahana handoto olona handoto fokon'olona handoto fiavian'olona de tsy mety la izy ka de makasitraka tompolahy makaterina tompoko vavy.